Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko voalohany. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny, ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry ny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tananankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao ny rainy, ary izy ny zanako. Ary raha mitondra n'ilay matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy: ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany. Ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjely ny ho rivotra, ary ny mpanompo ny ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe: ny seza fiandriananao Andriamanitra, dia mandrakizay doria, ary ny te-hipahitsiana no te-hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana fa alanao ny heloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanoso dioliolo fifaliananao mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehovah, tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina, fa ianao ny maharitra. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka ovana izy. Fa ianao tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely iza no mba nilazany hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahina hanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 2. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fandrao indaosana hiala aminy isika. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana, ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany, ary no amafiny izay nandre tamintsika kosa. Sady Andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana ho avy izay lazainay, fa ny anankiray nanambara eo amin'ny teny iray hoe: inona ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao. Ny zavatra rehetra dia efa nanampanekenao ho eo ambanin'ny tongony. Fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy, nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika, fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandaza izy, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa miendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra, sady nahariana ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra, ny hahatanteraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana. Fa iray no ny havian'izy roa, na izay manamasina, na izay hamasinina.
koa izany no tsy mahamenatra azy anao ireo hoe rahalahy. Ka manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ary koa izao atoky azy, ary indray koa indreto izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy. Koa satria manana nofo aman-drano i zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana. Ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fosy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana noho ny heloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 7. Koa amin'izany ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy ny mpisorona be izay ekentsika dia Jesosy, izay mahatoky ny nanendry ary tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika anamboninahitra noho Mosesy, araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha zontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firaviravona momba ny fanantenana. Koa araka izay lazain'ny fanahy masina hoe anio raha hiain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fankapanay tany anefitra, izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'izahan'ny toetra ahy, ary nahita ny asako 7 taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranaka izany aho ka nanao hoe ireo dia maniasi amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Tandremo ry rahalahy, fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo tonga mafy fo noho ny famitahany ota. Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatoketsika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio, raha hiain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 7 taona? Tsy izay nanota va? Ka dia niampatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Epistily ho an'ny Hebreo, toko 4. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika atahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe
Toy ny anirako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy, na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao. Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe anio, raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoa nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorianan'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsaharana dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny zavatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay hiafarany ato amintsika. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe, izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy, zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nenkentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azahoantsika famindrapo, tsy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Epistily ho an'ny Hebreo, toko 5. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena, hosolon'ny olona hanao ny raharaha'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba ho didiny ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilainanao taminy hoe zanaka ianao, izao niteraka anao androany. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkisedeka. Tamin'ny andron'ny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomba ny fitarainana mafy sy ny ranomasy be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy, na dia zanaka aza. Ary rehefa nataony tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaon'ny Melkisedeka. Ny amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara, satria lalo-dalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay tokony homendronono ianareo fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny ventikanina
dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 9. Koa aoka ilazantsika ny ampidim-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra. Ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Fa izay efa noazavaina indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny emotra, dia tsy azo avaozina indray eo amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranon'orana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina, sady akaiky ny ozina, ary ny hafarany dia hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Mba tsy hiketraka ianareo fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony anianana dia nianiana tamin'ny tenany izy. Ka nanao hoe, hitay anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia atao mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovany sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany, mba ho zavatra roaloha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaigana no azontsika fampirisihana mafy. Dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, izay ananantsika ho vaty fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaony Melkisedeka izy. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 7. Fa io Melkisedeka io, izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra aza. Voalohany, raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao mpanjakan'ny Salema koa, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary heveriny ahalehiben'io lehilahy io, izay nomeny Abrahama patriarka ny ampafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina, ary izay avy tamin'ny taranaka Levy, ka mandray ny fisoronana no mahazo teny aka ny fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany na dia teraky ny kibon'ny Abrahama aza ireny.
Nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama sy nitsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no andray ny fahafolo-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Ary toa azo lazaina fa levy aza izay mandray ny fahafolo-karena dia mba nandoa ny fahafolo-karena koa tao anatin'ny Abrahama, satria mbola tao an-kibon-drainy ihany izy tamin'ny nitsenan'ny Melkisedeka any Abrahama. Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levy, fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araky ny fanaon'ny Melkisedeka ihany, izay tsy hontononina ho araky ny fanaon'ny Arona? Fa raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Fa izay nolazaina tamin'izany teny izany dia avy amin'ny firenena hafa izay tsy nisy olona manompo eo amin'ny alitara. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain'i Mosesy akory ny amin'izay hompisorona. Ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkisedeka, izay natao tsy araka ny lalàn'izay didy momba ny nofo, fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahantaperana. Fa izy dia nambara hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkisedeka. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany, fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anantona antsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkisedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianinona Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay. Dia tahaka izany koa nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navela ny fahafatesana hiaritra izy, fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasina satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no miendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avy noho ny lanitra, izay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany no niotany tenany, dia vao no ny an'ny olona kosa, fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be, fa ny tenin'ny fianianana kosa izay tato aorian'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay ho tanterahina ho mandrakizay. Epistily ho an'ny Hebreo, toko 9. Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao vanim-pompivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-kanterina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araky ny lalàna, dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra ny an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny taberina kely izy. Fa hoy izy,
Tandre mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fanompoam-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanantsina izany fanekena voalohan'izany, dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsiny ny olona izy manao hoe: indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary izao kosa dia tsy nitandrina azy, hoy Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah. Dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izao andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalainy avy izy, na hanao hoe mahalala ny Jehovah, fa samy hahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amin'ny hanaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miantitra dia efa madiva ho levona. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 7. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompoam-pivavahana, ary nisy ny fitoerany masina momba ny ety an-tany. Fa nisy taberna kely voavoatra, ny hevitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny hevitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely, izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandoroana dindin-kazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tehiny Arona izay nitsimoka, ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo amboniny koa ny kerubim nisy ny voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana, tsy azony lazaina tsirairay ireo ankehitriny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva eo amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona anefa ny fanompoam-pivavahana, fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona. Ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahatsoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no hanambarany fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no hanaterina fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, fa namany zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroana ny fanasana samihafa, dia fitsipika araky ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanovana. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataony tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Ary tsy mba nitondra rano silay sy ranjan'akomby izy, fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano silay sy ny ranombolay ary ny laveno-mbato-trombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, mainka fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy,
Rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazahoan'izay voantso ny tenin'ny fikasana dia ny lova mandrakizay. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty izay nanao azy. Fa mafy ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà. Fa rehefa voalazan'i Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araky ny lalàna, dia nalainy ny ranjan'akomby sy ny ranosilay mba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny sopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity no rano fanekena izay nandidin'Andriamanitra anareo. Ary ny taberna kely sy ny fanaka rehetra enti manao fanimpom-pivavahana dia nofafazany rà toy izany koa. Ary saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy rà halatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tadidon'ny zavatra ny an-danitra, fa ny tenina ny zavatra ny an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon-tanana izay tadidon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny fisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy honjaly matetika izy hatr'izay nanovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy raha nafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, dia iseho fandroany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Epistily ho an'ny Hebreo, toko 10. Fa ny lalàna izay misy aloko ny zava-tsoa ho avy, fa tsy ny tena endrik'izany zavatra izany, dia tsy mba mahatanteraka ny olona manantona amin'izay fanatitra ateriny mandrakariva isan-taona. Raha izany dia tsy ho nitsahatra va ny nanateran'ireo? Satria rehefa niodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretana ny ota intsony izy. Fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona, fa tsy mahaisotra ny ota ny ranombolay sy ny ranosilay. Koa noho niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra halatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena no namboaranao ay. Ny fanatitra hodorina sy ny fanatitra no ny ota tsy sitrakao. Dia hoy izao, inty aho, tonga aho ao amin'ny horonam-boky no nandroatanay, hanao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra halatsa-drà sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hodorina ary ny fanatitra noho ny ota, dia ireny aterina araky ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dia hoy indray izy, ity aho, tonga hanao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nananterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisotra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no ny ota, dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaon'ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona masinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany o Jehova, ataoko ao am-pony ny lalako sady ho soratako ao an-tsainy,
Dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokana io antsika, dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia minofiny, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana, mba tsy ho iozogozonany, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa amin'ny fananara kosa mainka satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Izay manohitra ny lalàn'i Mosesy dia maty amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famindrapo. Manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanain'ny fahasoavana. Fa fantatsika izay nanao hoe ainy famaliana, izao no hamaly, ary koa Jehova hitsara ny olony. Zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Fahatsiarovy ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao fizaha noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azony izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo noho ny faly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Koa aza manara ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo raha azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny epistily ho an'ny Hebreo, 1:10. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'i Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany, na dia maty azy izy, dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboaran'i Noa samby fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy ny nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony olova, ka dia niainga izy
nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahinianany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena ahazo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Ary nasara aza, dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy, ary raha tahiny natsiaro ny tany nialana izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Finoana no naterany Abrahama ny Isaka raha nizahan-toetra izy. Eny, ny zanan'ilay tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatry ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Finoana no nitsofan'ny Isaka rano an'i Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofan'i Jakoba rano ny zanaky Josefa roa lahy rehefa ho faty izy ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohan'ny tehiny. Finoana no nilazan'i Josefa ny fialan'ny zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany ny amin'ny taolany. Finoana no nanafena ny ray aman-drenin'ny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Finoana no nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsianan'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egipta, satria nijery ny famalintsoa izy. Finoana no nandaovany any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandremany ny Paska sy ny famafazana ny rà, fandrao ahatratra ny azy ilay nandringana n'ilay matoa. Finoana no nitanany ranomasina mena toy ny mandihy tany maina izay mba nandramany Egiptianina ka dia voateliny izy. Finoana no nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa no didinina fotoana. Finoana no tsy nahafaty an Rahaba janga niaraka tamin'ny tsinino, satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Ary inona koa no lazaiko fa ho lany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jeftao, Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany, izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadeda-nafo, afaka tamin'ny lela-tsabatra raha nalemy dia nampahatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray. Ary ny sasany nampijalijaliana ho faty, nefa tsy mety manao izay ahafahany mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa. Notiraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, dia nyrenireny mitafy hodi-trondry sy hodi-trosy, efa lao, ory,
fa diranovana. Nefa izao tontolo izao tsy miendrika ho ny toerany akory. Teny renireny tany anevitra sy tany atendrimbohitra sy tany anjoy ary tao andavatany izy. Ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ao antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 12. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-drà, ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahitry ny anatra ataony ianao, fa izay tiany Jehovah no faizany, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony haretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faizin-drainy? Fa raha tsy faizana tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny ray nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy maika va ny anekentsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa atanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Fandrao izy mpitsangajangana olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiny ahazahoany anina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandovan'ny fitahiana izy dia nolavina, fa tsy nahita izay hibebahana izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny aizina na sy ny tafio-drivotra, sy ny fanen'ny trompeta ary ny feon'ny teny, ka izay nandray izany dia nangataka mba tsy hasiany teny intsony izy. Fa tsy toa ny ilay nandidiana hoe: ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia hotiraham-bato izany. Ary satria loza indrindra ny fahitana, dia hoy Mosesy: matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho. Fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema ny an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonan'ny lahy matoa, voasoratra ny an-danitra sy amin'Andriamanitra, mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa tanteraka. Sy amin'i Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao, ary amin'ny raha famafazana izay tsara lavitra noho ny any Abela.
tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny nandavany ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony. Fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe indray maka koa tsy ny tany ihany no ampiororoko fa ny lanitra koa, ary ny hoe indray maka koa dia manambara ny hanovana izany zavatra ampiororona toy ny zavatra natao mba haharetan'izay zavatra tsy ampiororona. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororona isika, dia aoka isika hanana fahasoavana ho entintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamantsika dia afo mandevina. Ny epistily ho an'ny Hebreo 4:12. Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Aza manadino ny fampiantranom-bahiny, fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampahoriana satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Ka dia say manao hoe isika, Jehova no mpamonjy ahy ka tsy atahotra, inona no azon'ny olona atao amiko? Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heveriny ny hafarany fiainany ka harao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety aviliny izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny anina, izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy hananany mpanompo ny taberna kely fa efana hihinanana. Fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ho fanatitra no niota ny ranon'ny biby, dia nodorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ity isika tsy manana tanàna maharitra, fa mitady ny ho avy. Koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino anao soa sy hiantra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy, fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mba hampamoahina, mba hanaovana izany amin'ny fifaliana, fa tsy amin'ny fisetoana, fa tsy hahasoanareo izany. Mivavao anay, fa matoky izahay fa manana fieritreretana tsara ka te hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Nefa maika mangataka anareo anao izany aho, mba hampodiana faingapaingana kokoa ho aminareo. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy Tompontsika mpiandry-ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo, izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary mangataka aminareo ry rahalahy, zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fohifohy ihany ho aminareo aho. Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timoty rahalahintsika. Koa raha tahiny andefaingana izy, dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. Manova veloma amin'izay rehetra mpitondra anareo sy ny olona masina rehetra izay any Italia dia manao veloma anareo. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen.